miarabantsika tonga eto amin'ny mekamagy hitantsika tamin'ny hery ny fifananana voalohany teo amin'ny kartina tao mpilalovanana telo amby folo sy roa arivo tsy ho diso anjara ihany koa ireo mpakafy rally satria dia nidingana voalohany no andeha arosanareo ao anatin'ny 4 minitra rally total FMSAM telo amby folo sy roa arivo araky ny efa nahazatra dia tokony tany anelanelan'ny tampilalaovana tany ny tokony nanatanterahana ity rally total ity saingy noho ny fizotry ny toedraraha ara-politika misy dia naroso ary natao voalohany ity rally ity fifananana izay nandraisana mpanamory 770 raha ny lalana tsy maintsy nodiavin'izy ireo ihany koa dia lava satria ray faingy valo ny salanisa napetraky ny mpikarakara niangatetsy amin'ny tany malalaka andotam-penaka niazo ny faritra vaky metiny ary dia niverina teto andrenivohitra ihany nahitana épreuve spéciale 4 raha ny zava-baovao tamin'ity fiandohan'ny tampilalaovana ity dia ny fiverenan'ny Louvel indray eo amin'ny sehatry ny rally ilay mitso evo sisiny laza no nentin'izy Dediny Lalao tao ihany koa ny nandimbiasan'ny Nathanael ny Fafakopy eo akavanany Gigibon isan'izany ihany koa ny fiverenan'ny Stenio teo amin'ity sehatry ny rally ity miaraka tamin'ilay X 106 ny Bibi sarotra ny toedalana tsy maintsy midiavina misy ny ratsy isan'izany raha tsy laza ny tao amin'ny manakavaly sy 29-5 vao natomboka dia efa maro ny pronostika sy ny fantaniana sarobaliana avokoa izany rehetra izany satria boribory ny kodiarana ary mekanika ny miady dikan'izany ny andro farana sy ny arrivé tia tsy andotam-penaka ihany no mamaritra izay ho mpandresy tamin'ity dingana voalohany championnat ity mbola mety ho voatazony Olivier Siango ihany ve ilay anaram-boninahitra sarotra ny valiny satria dia mbola eo aloha izaza maditra sy tsiresy izay anarina ny lesoka tamin'ny taondasa ao ihany koa i Bouma sy Bertin izay be fiavy ary vonina ny ametraka tsy adino ihany koa ireo sokajy hafa toa andry Didi Indrianja izay miandrandra fandresena ihany koa ny andro voalohany dia saika ny fanaraka ny adiny lohany i Bouma sy Mathieu saingy mbola i Bouma no angena kokoa mihoatra amin'ny ZZM telo segondra no elanelany misy azy mirahalahy ny spécial voalohany ary ray segondra monja no elanelana nasaraka azy mirahalahy ireto ny spécial faharoa nahazo 7 segondra koa sy Mathieu ny sabotsy maraina tao manakavaly ary niakatra teo amin'ny larana faharoa i Olivier very toerana roa koa sy Bouma ary latsaka tany amin'ny larana fahatelo narainy Gigibon sy Louvel very 9 segondra mihoatra amin'ny ZZM niverina nakany toeran'ny voalohany Bouma tao amin'ny ES4 tao tany fotsy ary nakavaly segondra amin'ny Mathieu izay nanao ny feptaona nitovy tamin'ny Olivier izay nanaraka teo amin'ny larana fahatelo tsy miova fa nijanona teo amin'ny larana fahaefatra hatrany i Gigibon mbola no giazan'ny Bouma hatrany lohany teo amin'ny ES5 29-5 io 10 segondra no nanasaraka azy tamin'ny Mathieu ary 6 segondra amin'ny Olivier niakatra kosa ity teo amin'ny larana fahaefatra raha tany amin'ny larana fahaenina matetika teo amin'ireo spécial teo aloha ny mitraraka izany toeran'ny Gigibon sy Louvel izay ny fanaraka hatrany nanomboka niakatry zaza maditra tao amin'ny ES6 miada manjaka io narahiny Olivier niemitra teo amin'ny larana fahatelo indray Bouma niakatra ihany koa i Louvel izay narahiny Tity akaiky
mandalo ny sakamaity tao manakavaly ary de tavela tao ibom tapaka rotule miena iray ny piady ny lohany ary dia niakatra naka ny toerany ibom i Olivier spécial roa no nanaovany scratch ary izay ihany mba vitany tamin'ity rally ity satria dia voatery ny alandarana ihany koa ity tompon-dakany Madagasikara 24 ity noho ny olana mekanika voatery nanome lalana ny Gigibon andeha mialoha raha hoan'ny zaza maditra manokana dia taony attaque fa tsy maintsy gérer fiara izy sy tsiresy satria dia mbola tsy tonga ilay boaty fa boaty hafa no napetraka tao amin'ilay Evo9 nisy ihany koa ny olana train arrière normal be raha ny pression nisy azy sy boom teny am-piandohana indrindra ny fifanenjehana ny ampin'ny toedalana tao manakavaly Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. Spécial roa no nitazomany Gigibon ny lohany dia nitao amin'ny 29.5 US9 sy miady manjaka US10 niemitra tany amin'ny larana fafito i Mathieu tamin'ireo spécial roa ireo saingy mbola izy aloha nitarika vonjimaiky fa roa i Gigibon I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oh yeah, mami. navarina dia ny mahakasika ireo 4 motrice ambiny raha ny tokony izy dia manatombo amin'ny enerjika sy ny tanjaka ny 4 motrice 5 tao tsy afaka milaozan'ireo 2 motrice lavitra saika ny atsasa manila an'ireo 4 motrice no ny aladarana ny niala voalohany dia itony Osien izany mitondra Subaru tsy olana mekanika fa voatery nameta hiraka tampoka ka tsy afaka nanohy intsony Long way from them hallways, filled with souls and oh yeah, always real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Livella no saika lasa voalohany jereo angety sarty efa nahitaganagana olona zalata amin'ny fotoana io It's glowing, I'll be in my castle raha ho an'ny Livella manokana dia azo atao hoe ny première spéciale no esehan'ny fiara voalohany taon'ny olona nosedrainy dia ny frein saika tsisy frein zoma tsy ratsy ny toerana notazon'ny izy tedy mialohan'ny nialan'izy ireo andarana tao amin'ny US7 manakavaly hatrany ity izay lohalarana eo amin'ny M12 dia isan'ireo tsy nanambitana efa mango matetika teo anelanelan'ny Gigibon sy Livella fa tsy anjarany ihany koa ny tonga tamin'ity dingana voalohany ity abandon tao amin'ny ES7 tao amin'ny ES8 atany fotsy ihany koa ny faran'ny parcours ny Tina Stewart nitondra Subaru tamin'ity dingana voalohany ity olana mekanika taorin'ny US10 dia scratch telo ihany no vitan'ny zaza maditra ary Gigibon no nifanjevo taminy na dia teo aza nefa izany dia nanatomby ity mpanamory Evo9 manorina mbaharitra ity teo amin'ny fotoana ka dia nobatainy ny amboaran'ny rally total la teo 24 doublé André Anjafy no teo amin'ny podium Gigibon no teo amin'ny larana faharoa isan'ireo mpanamory tsy niala ihany koa i Gio tamin'ity indray mitoraka ity dia itsitsy no teo amin'ny sezakavanana régulier hatrany ary ny solo ny toeran'ireo ny alandarana paikady tsara satria dia izy no nanakatona ny podium trio asaky maraka izany no teo amin'ny lapiazo tsy ambakan'izany ihany koa niady teo amin'ny 2 motrice izay nifandroitana mpanamory maro dia maro teo amin'ny M11 izay nisy Andry Tovonaine, Fidiner, Dany, Belza même, Petit Chinois, Alcazaria, Dadi, sitraka NS sy ireo maro tsy voatanisa ny ao amin'ny M10 dia nisy Andry Solberg sy ireo mpanamory hafa ihany koa I woke up
marina fa hitovy sy fidinera dia isan'ireo mpanamory mpaneligelina ny quatre motrice saky hitovy hatrany nitarika teo amin'ny M11 nandritra ny spécial roa voalohany nisy ny valim-panafihana nataon'ny fidinera ny sabotsy maraina ary lasa alohan'ny tovy ny tenany izay nanao fotoana mitovy tamin'ny Rigio sy ny Rianja niady ny 10e place nakahiry tovinay ny spécial manaraka ary dia niakatra teo amin'ny larana fahafito teo alohan'ny fidy izay tany amin'ny larana fahavalo efa madika indray zany ny spécial manaraka ray segondra monja no elanelana nisy azy mirahalahy niakatra toerana indray ny spécial manaraka 6e sy 7e place nanatombo 1 segondra teo alohan'ny fidy itovinay nisy ny olana nosedray ny tovinay ny spécial fahafito ary de very tany amin'ny faran'ny liste niakatra teo amin'ny larana faefatra kosa fidinera nanomboka teo dia tsy tafary nitovy hatramin'ny ES9 isan'ireo mpanamorona nanandroka ny Gigibon ny fidinera exploit tsara be tao amin'ny ES9 satria dia izy no faharoa teo amin'ny filarana ary dia no raisy nitovy indray itoeran'ny fidinera io ny spécial fahafolo sy ny farakembefolo tisinday indresaka à fond même na nilatsaka teo amin'ny larana fahatelo indray itovy ny spécial manaraka ary dia mbola olana indray nanao ny ataony ny pivot ary dia tsy afanao noatra fa nandamina hatramin'ny farany araka izany dia lasan'ny fidinera ny amboaran'ny M11 sy ny 2 roues motrices teo amin'ny propulse dia saika nanjaka tokany davonjy mitondra Peugeot 504 taoriny ny alany kihy sy markan-darana fa sindran'ny enjana ihany koa izy tao tany fotsika dia tsy tafavoaka tao ihany koa ny nialan-darana voalohany dia marka olana teo amin'ny pompe aloha dia tsy hita itsony koa ny sabotsy maraina ho an'ny kidy avao niainga dia nijanona olana teo amin'ny motera tsy nisy araka izany ny sokajy propulse tafiditra tao anaty lisitra tamin'ity dingana voalohany ity izan'ireo nialan-darana ihany koa hitanjona nitondra ilay ex 205 tonio sy ny dadany dia Stein nitondra ex 106 bibi ary Patrick nitondra ilay 205 pozina kraby any Nationalitalia toraka izany ihany koa ny teo amin'ny sokajy M9 eta-kompo tanteraka na ho an'ny zozo izany na ho an'ny jim na ho an'ny jaha tsy nisy na iray aza tody hatramin'ny farany iliva zay nitovy sokajy tamin'ny ritovy sy fidy nitondra selika ny teo amin'ny larana faefatra ary Subaru 4 motrice nentiny tahina no namen'ny top 5 Fly me with you.
fandasana mafy ny mety ho vokatra teo amin'ny sitrakenes tany amin'ny laharana fahafolo taorian'ny toviny spesiala voalohany execo teo amin'ny laharana fahafito niaraka tamin'ny Guillaume Fidy nirina ny spesiala faharoa ary very fotoana atao manakavaliny sabotsy maraina dia aveo tsy hitatsony. Tafiditra tao anatin'ireo tsy tody hatramin'ny farany ihany koa i Belzamem nitondra Clio RS3 sy Dani nitondra Barbie Golf. Olana mekanika avokoa. Manta équipage Golf type 2 araka izany no namen'ny podium teo amin'ny M11 Italie mbola Golf type 2 hatrany ny teo amin'ny laharana fahaefatra teo amin'ity sokajy ity ihany ary ny Tina Siaja nitondra Peugeot 306 no top 5 mbola M11 hatrany. Sedra olana ihany koa ry zareo tao amin'ny M10 nahitana André Chris sy Ry Solberg saingy Sol sy Andry kely no tapaporoana sisa tsy may tao amin'ny ity sokajy ity ary dia nobatainy ny amboaran'ny M10. Izy ireo no nanakatony top 10 teo amin'ny vokatra farany teo alohan'ny Ontina sy Tovinenina. I Doma kosa no namarana ny listra. Nafinaritra ny fandraisana anjarana Andriambavilanitra tamin'ity dingana voalohany ity. Tsy ry Madame Paty ry Arkazaria irerintsony no nirohotra fa niampy ekipage iray hafa
dia ivalisy ary nitondra ilay Citroën AX Monster ARD 5 mbola eo foana io teny io tsisy tody hatramin'ny farany izy ireo. Isan'ireo miandrandra fatongavana ihany koa i Nirina sy Alcazaria, ilay zanaky Alcazaria mitondra 106 bomba kely fa sendra ny touchette tao amin'ny 29.5 ka dia tsy afaka nanao intsony. Page 17 tamin'ireo 470 nandray ny fianganan'ny Zoma sisa no tody hatramin'ny farany mafy ary sarotra ny lalana. Ny akamaroan'ireo mpifaninana dia saika tsy tafavoaka tao mana-kavaly avokoa. Taorin'ny Rally-Jamy 20 izay mitoto saina tany Antsirabe dia mbola Gigibon hatrany aloha hatreto no mitana ny larana voalohany amin'ny vokatra vonjimaika amin'ny championnat ary ahiny Guillaume. Izay ny momba ny dingana voalohany ny rally iny fa zavatra hafa indray no menanareo amin'ny heriny toy izao. Azadinoina amin'ny alady ho avy izao ny cross country akadinandriny dingana fa efatra eo amin'ny sokajy moto dia any an-tany Mbanjo indray izany ny fotoana. Veloma tompoko.